Amin'ny fifaliana lehibe indray no andosoana tokatantsika eny amin'ny jenetia tonga amin'ny fotoanan'ny fampianarana indray tsika narana fafeny moa izany to fa ny fampianarantsika eny avao firy 16 numéro 16 na ny larana fa enina ambin'ny folo ho antsika rehetra ato tokatrano izay manaraka an'izany fampianarana izany manerana azy otoroizao no mandeha ny fampianarana ary ny lohatenitsika dia hoe ny mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo ka miomany ianao izany dikan'izay zay moa izany no fampianarana eto indray dia amin'ny fifahina lehibe sy amin'ny firavoravona feno no iarahantsika indray ny amin'ny pianiotia larana fahenina ambin'ny folo ny fampianarantsika ny amin'ny zao anio zao ary dia atratra moa dia faly mandoso tokatrano ny tena koa masatriarany ao soa ziady aha elia tenin'Andriamanitra avy hatrany no jerefantsika hoe io Andriamanitra io aloha dia tena milaza fa tsy mihaino mpanota zany izy zany anie ka tsisy tena tsisy mihitsy n'izay sary zay vakitsika aloha nisy atoko fa 7:50 nisy atoko fa 7:50 no jerefantsika dia manaraka ianao zany ny am'reto teny re dia dinimy tenanao nisy 7:50 atoko fa 7:50 andininy voalohany sy ny faharoa ino ny tanany avatsy foy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lahadalovana fa mahare fa ny helokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'ny Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina nytavany anareo ka dia tsy mihaino izy io Andriamanitra io zany dia mazava be mihitsy ilay Andriamanitra Abrahama tsy ndriko tsara hoe ilay Andriamanitra Abrahama ilay Andriamanitra marina dia milaza mahitsy be mihitsy ny hoe tsy mihaino ny mpanota fady anazy mihaino ny mpanota zany tsy mety aminy zany zany ianao zay mpanota io zany le milaza fa tsy mety mpanota dia efa ilay Andriamanitra Abrahama tsy nihainonao reraka fotsiny makany am-piangonana ary ny afaranao tsy makany amin'ny elo raha izay namafisana izay teny zay rika hatramin'ny bokin'ny Jaona toko fa 7 Jaona 9:31 nokevantsika le Jaona toko fa 7 andininy fa 1:30 Jaona 9:31 efa tsika ampidirina vetrany ary amin'ny écran io zany fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota zay zany hoe Andriamanitra io zany dia tsy mihaino ny mpanota novinovino reraka zany ianao iainan'io ivavaka eo fa efa laza izy fa izy dia tena tsy mihainanao ary tsy mety mihainanao ary tsy hainanao mihitsy ny novinonovino satria efa nilaza izy hoe zany ke tsy mihaino ny mpanota zany ka dia reraka fotsy anao zany ivavaka eo fa efa nytena izy fa izy dia tena tsy hainanao raha misy zany zay mihainanao dia efa nitevolo ny mihainanao roa zany zay marintsika tsara zany zay tenina kiro zay hoe tsy mihainanao mpanota tsy hainon'Andriamanitra ny mpanota Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota tsy mihainonao zany Andriamanitra zay dikan'izay mitridrayntsika amin'ny teny manaraka fa ny mpanota dia tena tsy manana fahefana ho any amin'ny lantilanita zany dia ireo mpanao ratsy zany Koritianina voalohany toko fa 9 nony mentsika daholo ny teny Koritianina voalohany toko fa 9 andininy fa 7 raikatsika ilay zao teny zao ny olona tsy marina mokona to hoe mpanota zany Koritianina voalohany toko fa 9 andininy fa 7 ary hitatsika hoe ty ny fahafolo zany moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe ny olona tsy marina zany dia tsy mahazo mandova lantilanitra zay na to hoe fanjakan'Andriamanitra mantsy tsy ho any an-danitra zany ianao lantilanitra moa tena fiantso anazy ary aza mety ho fitana ianareo mahitsy be mihitsy io teny hoe aza mety ho fitana ianareo any aza mety voafitaka ianao zany hoe ny mpanota afaka makany any rehefa mibebaka atsika dia mihaino olona mibebaka io Andriamanitra io aleo tsy indray fa tsy misy azany Andriamanitra mihaino olona mifona zany hoe androany ianao mibebaka dia raha pitso anao manota dia aoriana ndrendrinao manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka tsy mihainanao zany Andriamanitra Hébreu 10:26 aloha vetsika kely makatelo tsika aloha zay vao miverina re Hébreu 10 feo misy teo
Hébreux 10, 26. Hébreux 10, 26 dia ny 27. Hébreux 10, 26, 27. Fa raha miny manota isika, io zany le olona manota foana dia mibebaka le ohatra ataonareo am-piangonana mikofesy le mifony mirakorako am-piangona mifony manao indray rehefa aveo dia afaka indray ny herinandro dia mifona indray. Ity le teny miandry anareo ity. Fa raha miny manota, matoa mantsy ianao mifona zany miny manota indray ianao dikan'izay. Nanao ny tsy mety indray ianao. Rehefa nazo ny fahalana tsara ny marina, matoa zay ianao miny manota dia fantatrao fa tsy mety io, fa ataonao dia aveo ianao mifona indray ianao rehefa aveo. Dia ataonao dia mody mamela heloka mpitondra fivavahana. Tsisy Andriamanitra nanina io mpitondra fivavahana io ka raha mpanota, satria mampandika lalàna anao koa ary izy. Mankasitraka an'izany adalàna zany izy dia tsy ny manao ihany fa nankasitraka ny manao koa miara-voa daholo. Zay ny lalàna zay. Ka eto zany tsika dia mahita marina mazava mihitsy hoe fa raha miny manota ianao le mila mibebaka foana io zany isaka ny tonga andro ivavahana dia lasa indray aloha mibebaka. Dia zany hoe fanareo tsy mibebaka mihitsy ka efa olo marina mpibebaka amin'inona. Olona tsy mahay manao ratsy ny ato amin'ny Ahosoa zany no ararana amin'izany dia hibebaka amin'inona ary moa. Afa-tsy ny olo efa mpanao ratsy ihany dia izay indray anazy moa zany. Izay tsy miresaka amin'ny mpanao ratsy fa izay ato amin'ny Ahosoa dia tsy manao ratsy zany. Rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Tanao, tsy misy fanafana ny fahotana intsony ho an'ny olona izay efa nandray ny Ahosoa. Izay ny Andriamanitra tena marina zay. Matoa zany ireo mbola manota foana dia mibebaka dia manota dia mibebaka, tsy ilay marina io miaraka aminareo fa devoly io miaraka aminao io. Matoa ianao mbola manota foana. Fa raha ilay tena marina izy tena Andriamanitra dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony an'ny olona izay efa marina miaraka aminy. Zay le midika hoe tsy mahay manota intsony ary tsy navela nota intsony fa matoa izy manota tsy miaraka amin'ny Ahosoa zany olona zany. Zay ny teny marina mahitsy be mihitsy izy io. 7:20. Fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra izay andan'ny fahavalo rehetra kosa. Zay. Olona hiarina ny fiandrasana mahatahotra sy fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra ianao handany ianao satria fahavalon'Andriamanitra ianao. Zay ny voalazan'ny soratra masina. Ka miteny amintsika rehetra hoe tsy misy an'izany hoe manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka. Mipetraka ao anatin'ny plasin'ny miny manota sady ianao. Fa raha vao nahafany indray mandeha ianao dia tsy misy fanafana ho an'ny ota intsony. Madio ianao dia tazoma mandrakizay. Izay ny antony nanomezana ilay fanahy masina atovanao tena ho lasa parfait. Any tena tsisy tsiny, tsisy kilema, tanteraka. Tsy mahay manao ratsy ny dikan'izay. Zany no teny omenantsika voalohany mikasika ny amin'izay hoe tena tsy mahay manao ratsy iny ato amin'ny Ahosoa. Tena tsy mahay zany izy. Fa ianao mbola manoto io zany tsy izy ianao. Verentsika amin'izay izy ilay Korintianina voalohany satria mazava zay ny teny Korintianina voalohany toko 4:9-7 teo zany. Zay. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitana ianareo. Tandremana voafetaka zany. Fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo sambo sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita 10:10 sy ny mpangaratra sy ny pierina sy ny mpomamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankelina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay. Zany hoe ny olona mpanao ratsy mihitsy zany dia tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Reo le tsy mahazo miditra any reo. Reo le mpanota reo. Dia verifio zany ny plasinao aiza ho amin'io ianao. Verifio tsara ny plasinao aiza ho aiza eo ianao zany. Fa tsy mahazo miditra lanty ianao izay niteny Dada Iavana. Nampitondrenan'ny Ahosoa, nampitain'ny apôstôly. Zay zany ny zavatra misy zay. Faro, tsaiko hoe 1, 2, tsaiko tsona fahafiry zao na fahafiry, fahadimy fahaenina angamba dia tsaiko tsona teny omenantsika indray Apokalipsy. Apokalipsy toko 2:20, 7:20. Apokalipsy 21:27. Apokalipsy 21:27. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vedaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Tsy mahazo miditra ao anatin'izany lanitra zany mihitsy ny olona mpanao vedaveta, ny olona tsy masina,
Ka ny olona tsy matsin'izany dia ny olona mpanota ilay mpanao ratsy tahaka anareo, tahaka anao, lay tsy mety miala ny fahotana, lay manaratsy an'izao fanjakana masina izao, zay mpandainga, efa impirina andainga ianao zay, ary ny androm-piainao dia lainga sy fitaka fotsiny mandraka andro any. Ary anao tsy ho afaka ho zany raha tsy manatona ny Ahosoa ianao. Fa zay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany no lasa miditra any, satria ireo ilay tsy mahay manota, satria efa tafaraka amin'ilay zanak'ondry, ka ny anaran'ilay zanak'ondry dia tsy iza fa Ahosoa, ilay manala ny fahotana, lasa tsy manota intsony izay miaraka aminy, lasa olo-marina izy. Apokalypsy 21-27, fanaporofonanao fa tsy ho tafiditra ny amin'ny lantilanitra zany mihitsy ny mpanota, aza lany andro eo anao fa tena zany hoe diso adresy mihitsy ianao. Apokalypsy 21:8. Apokalypsy 21:8. Fa ny osa sy ny tsy mino, ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy sy ny mpanao mpisampy, ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farihy rehetra avy sy ny solofara. Fa izany no fahafatesana faharoa. Izany teny izany zany dia tena mametaka amintsika rehetra mihitsy ny hoe tsy mahazo miditra ao anatin'ny lantilanitra mihitsy ny olona tsy mino. Tsy mino ny Ahosoa any dia kazany. Dia Ahosoa ilay manala tamin'ny fahotana. Hiditra amin'izay tsika hoe izaka eny toe-mpanota ary aloha. Rehefa enao zany rehetra zany, ny mpanota dia ny olona tsy mino an'izao toe Andriamanitra Abrahama zao. Zay aloha, ary narin'ny Andriamanitra Abrahama dia Iayavah, ary izay miaraka aminy dia afaka amin'ny fahotana. Nosoloanareo Andriamanitra hafa io Iayavah io. Tsy hoe mandinika izay nanovainareo anazy ihany fa be dia be nanaovanareo anazy ihany. Ary izay rehetra tsy niaraka tamin'io Andriamanitra Iayavah io dia lasa mpanota daholo manerana an'izao tontolo izao. Porofon'izay ianao aza mandainga ianao. Iainanao zany hoe tsy maintsy manao ratsy izany ianao. Mandainga, mangalatra, misoloky. Tsisy mandeha marina mihitsy satria mandrefy ny tenany. Ny sasako manambady 4, nefa no milaza fa miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama manambady 10. Dia misy manao fampianarana hoe ka be loatra ny vehivavy ka tsisy mpamelona izy fa aleo izy atao lehilahy ray atao manambady be dia be. Misy mamorona fampianarana ohatran'izany ilay olombelona. Ianao no te hijangajanga ny tena marina ka ataonao izany izy. Zany tsary misy daholo zany. Ao ny sasany dia tena hovaina fotsiny ilay anarana. Sasany laza fa mivavaka amin'ny Andriamanitra Abrahama nefa ny manao mpisampy, manao sikidy, mifamosavy. Zava-doza anie zany. Ny fijangajangana moa dia efa tsy resahana intsony. Tsy misy Andriamanitra Abrahama zany namela ny hoe lehilahy ray manambady be dia be io. Fa efa namoaka lalàna io Andriamanitra Abrahama io tamin'ilay Ahosoa ilay zanany mahalala an'izay ny rahany. Efa fanaporofona hoe tena niteraka io Andriamanitra io ka tsy resahako intsony. Io Ahosoa zanany mahalala io mihitsy namoaka didy sy lalàna satria mpaminany io ary ny mpaminany Israeliany efa nampianariko antsika fa tsy maintsy enona ny mpaminany Israeliany. Dia ny mpaminany Israeliana farany nefany Ahosoa namoaka lalàna hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Za zao tsika hijery an'izay teny izay any bokin'ny Filipianina any angambany izay. Hoe karoa kely Korintianina lisika. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Andininy faharoa. Anefa noho ny amin'ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy, ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy. Zay samy manana ny vadiny zany. Dia vakitsika io amin'ny teny frantsay dia fantatsika fa tsy hoe koa manambady lehilahy be dia be ny vehivavy na manambady vehivavy be dia be ny lehilahy. Fa zao ny voalaza ato amin'ny teny frantsay. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun sa femme et que chaque femme ait son mari. Tsy misy hoe que chacun ait ses femmes. Non, 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 non. Ozy ny teny gisy hoe no, no, no. One man for one wife. Zay ny dikan'izay amin'ny teny Anglisy.
Un homme pour une femme, que chacun ait sa femme. Donc zany hoe lehilahy anankiray manambady vehivavy ray, lalàna voakan'io Andriamanitra Abrahama io tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany Yahosoa nampidonena ny mpianatra araka ny voalaza soatra masina. Et que chaque femme ait son mari. Donc un seul mari pour une seule femme et une seule femme pour un seul mari. Any hoe vehivavy ray ho an'ny lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray. Samy mandrefiny anazy daholo nareo. Fa tenin'ny mpamina any Israely any ary tsy azo lavina mihitsy. Samy mandinika sy mieritreritra hoe ino ty adalana be nataon'olombelona ty. Zany ny tsy pazanao any amihery daholo zany. Tsy Andriamanitra Abrahama no miaraka aminao rehefa nandika an'izany ianao. Fa zavatra hafa io arahanao io. Fianaran'ny Andriamanitra Abrahama fa mazava be Yahava, ianao zany mba iza. Dia samy mandinika jejereo ny fihetsika anao taorianan'izay. Fa ianao mahita mihitsy fampanota ianao, ary rehefa mpanota anao tsy izy le miaraka aminao io, tsy izy ny tompoinao. Mahatonga sainy e. Zay. Matsika ry jery sary manaraka. Ny fanovana le anarana satria hoe tsy mino. Ny osa sy ny tsy mino. Na iza nanovan'le anarana dia efa tsy mino anao dikan'izay. Satria efa nampahafantaranao le anarana marina hoe Yahosoa. Rehefa tsy mino any Yahosoa zay nanala olona ny fahotana ary natonga olona tsy manota intsony. Preuve tangible ozy ny teny frantsay zany hoe tsy azonao ialana mihitsy izy e. Petraka tsara mihitsy le preuve. Ka raha ohatra ianao zany hainao zany fanapofona zany hoe lasa tsy mahay manota intsony ny olona rehefa tafaraka amin'ny Yahosoa. Rehefa henonao zany fampianarana zany hoe lasa tsy manota intsony ny olona rehefa miaraka amin'ny Yahosoa, ka tsy mety nanatona ny Yahosoa ianao, dia efa mpanota ianao zay. Zay le hoe tsy mino. Le anao mampanota anao ary tsy nafaka anao ny fahotana mandraka androany. Inona ny atony tsy ninonao ny fahamarinana ny menanao? Rehefa tsy ninao an'izany anao dia ho any amin'ny ilana anao dikan'izay. Zay hoe ny osa sy ny tsy mino, ianao zany teneny zany. Satria le ny tompoinao tsy nafaka anao tamin'ny fahotana, mampanota anao mandraka androany, tsy izy ho iny. Ianao le ara-ny fitsarana hoe tsy mahazo makany amin'ny lanitry ianao. La ny andro mivavaka any ianao ny teny izy. Zay. Tsy mino anao. Efa ny tenenao fa tsy izy ny krismasy. Namoaka lalàna teto mihitsy ny ambasadeur ny Yahosoa Eliasy ny tenako. Hoe ity lalàna mirano milaza fa tsy azo atao mitandrina an'io krismasy io na mankalaza an'io. Mamaly fotsiny nareo avy any hoe zay tsy mety mitandrina krismasy satria maneran-tany anaovana an'io. Fiza milaza fa rehefa maneran-tany dia tsy maintsy ataonao. Fiza moa milaza aminao fa rehefa atao maneran-tany dia mety ny dikan'izay. Lalàna vezana no miteny an'izany, fampianarana avy any an'izany namoaka an'izany. Zareo amin'izany zao dia fandikan-dalana ataonareo olombelona daholo zany hoe tsy te halala nareo. Ka rehefa tsy te halala dia aleo zay tsy te halala mandeha makany amin'ny lalana ma tsy te halala azy ihany, fa ianao zay maheno kosany miverena ty amin'ny fahamarinana. Verena ty amin'ny fahamarinana. Manatona ny Yahosoa, manaraha ny Elia amin'izay ianao. Re zao mariky ny tsy finoana daholo re. Hoe le ny tomponao hatramin'izay nampanota anao, ary iny fa mbola lasa nandeha nanota indray anao satria efa niporofona taminao fa tsy azo atao mahamantatra an'io zanak'Andriamanitra io tao amin'izy nofo. Tsy azo atao intsony zany. Na dia fantatsika ary izy zany tsy azotsika atao intsony zany. Lalàna anapetraka mihitsy anie zany. Nefa ianao dia mitondra an'iny baibolinao iny. Nefa ianao dia mbola nanao ihany ianao. Ka tsy efa mini manota avy ianao dikan'izay. Raha mini manota antsika efa nanao daholo nareo zao tamin'ny 25 desambra iny. Niara nanota daholo nareo rehetrarehetra. Zay ho teny hoe niara-nirona. Niara-nirona amin'le any amin'ny tsisy tsony e. Samy mieritreritra e. Samy mieritreritra. Zay. Andao vao aventsika hoe tsy ekeny dada Yahava mihitsy ny anovana an'io anarana io. Andao fakitsika izay teny zay arika hatramin'ny bokin'ny Isaiah 40 firy moa zany 48:11. Isaiah 48:11. Dia mandray antsoratra daholo zany nareo Isaiah 48:11. No ny tenako, eny, noho ny amin'ny tenako ihany nanaovako an'izany. Indrisy lotoina ny anarako, fa ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Zay. Indrisy izy lotoina ny anarako fa tsy omeko ny hafa ny voninahitro io. Zany no pirofo fa tsy ekeny dada Yahava mihitsy ny anovana ny anarana. Raha Yahava no mena voninahitra dia tsy azo novana teo hoe Jehova na Jesosy na i Jesoa
na Jésus na Jesasy na Alà na Brahmana Visnu na Sivana Bodana tsy haiko tsony zay mety antsoinao any non tsy azo atao. Andriamanitra tokony Andriamanitra tompony zao tontolo zao sy nahary anazy dia ny rehetrarehetra hita maso ny tsy hita maso be dia be ny tsy hainareo tsy fantatrinareo ny nahary an'izany dia ilay mitondra anarana hoe Yahva dada malalako dada ny Eliaza dada ny Yahosoa zany tsy omeko ny hafa ny voninahitra nefa nomenao hafa izy ny voninahitra tokony mena dada Yahva nalefanao tary amin'ny Andriamanitra tsisy tary nefa nanoty ianao ary miomany ny atezerany dada Yahva zay ilay hoe tsy maintsy makany amin'ny elo hoe miomany ianao miaza mba maty moa ianao io miomany ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ianao miaza mba maty moa ianao io miomany ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ny fanovana an'io anarana io Yahva novainao zavatra hafa Yahosoa novainao zavatra hafa miomany ianao zay na toe tsy mino ianao tsy mino mihitsy fa ninonao dia Andriamanitra mametraka anao ao mpanota zany ninonao Andriamanitra mandefanao makany amin'ny elo zany ninonao tena mampalahelo mino tsara le tenao dia refesy ahoana ny alazanao fa ho avy ho tonga any amin'ny lanitrilanta zany tsy makany ianao ameko anao valy tsy makany ary io tsy azonao forcena amin'ny teny fotsy azy zay tsy maintsy makany raha io azo tao azy zany tsy makany fotsiny zao koa ianao zay koa tsy azonao lavina tsy mahazo makany ianao aiza any amin'ny lanitrilanta tsy mahazo makany ny mpanota mpandika lalàna ahoana ny anaran'io Andriamanitra io no voavainao ary voaporofotra satria tsy afaka tamin'ny fahotany ianao mpanota ianao mandraka androany zay efa voaporofo mihitsy hoe ianao ngefa mpanota foana ka rehefa mpanota dia tsisy Andriamanitra marina miaraka aminao zany satria lalàna dia hoe fa izay rehetra nanota dia sady tsy mahita anazy no tsy mahalala anazy mazava be nge zany lalàna zany no ngefa kentsika ny Jaona voalohany Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina ary fantatrareo fa izy no naseho anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy ao fa izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota koa izay rehetra manota dia tsy nahita anazy ny sady tsy mahalala anazy anareo tsy nahita anazy ony le mpanota ary tsy mahalala anazy iza zany no hitanareo mpanota io satria ny soatra masina dia milaza fa tsy nahita anazy nareo tsy mahalala anazy ianareo mpanota nge miantso Jesosy Jesoa eto nefa ny teny hoe tsy nahita anazy nareo ary tsy mahalala anazy tsy izy ange zany Jesosy Jesoa tsy izy Jesosy tsy izy Jesoa tsy izy Jésus tsy izy Jesus tsy izy Daholo rehetra rehetra any rehefa Andriamanitra nahampanota anao dia tsy izy aza mba miteny Andriamanitra Abrahama zany fa tsy izy io nampanota anao lasa mbola manao idolatria ianao lasa mbola manao ny fanontotsampy maro samihafa ataonao lasa mbola manao famisaviny ianao zava-doza amin'ny natao samy mieritreritra ny fijangajangana ny adultère ataonao foana Andriamanitra izy ny miaraka aminao tsy le Andriamanitra marina saingy izy moa tsy manampisehoetsy fahefana taminareo dia zany izy tiavanareo hoe tena maheriny ianareo fa tsy ohatran'izany tsony zao tsy nenareo zany no mahery fa efa tonga eo aminareo le tena mahery ary tena ny tompony hery sy ny fahefana mihitsy ny ty tonga ty Yahva no anarany arany zanany dia Yahosoa ary reo anakireo no naniraka ny Elia ziady Elia azy hitany masonareo tonga izy ty rajavy za manapofonjarony tsy mety ataonareo mpanota anareo tsy ho any amin'ny lanitrilanta zany mihitsy ny novinanoviany fa mpanota ka mampanota ny mpanota dia tsy afaka makany amin'ny lanitrilanta ny mpanota fa ny mpanota dia tsy maintsy tsipy ho any amin'ny elo ary tsy maintsy ho any amin'ny elo mandrakariva mihitsy nareo satria manino atria nanao ny tsy mety ary rehefa manao ny tsy mety dia tsy maintsy ho any amin'ny elo ary rehefa mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo fa ny mpanota dia tsy maintsy ho any amin'ny elo voalaza lalàna zany mazava-be zay ka anjaratsika no mandinika sy mieritreritra an'izay manomboka eto hoe aiza ny plasinao
anisan'ny fahotana dao zany rehefa manao tsy fahamarinana ohatra ny tsy fahamarinana rehetrarehetra revaka itsindray zay tia ny klasy ny mpanota ty andao ndray tsika andeha anome karazana teny maro samihafa zany jaona voalohany a toko fahatelo a toko fahadimy zay fatindrindra toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo anga manisy zay diso misy lovaina ty fa tena bloqueko keny kely mandeha jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fafito ambin'ny folo ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetrarehetra zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany a de efa otana daholo ny dikazay zay voalazany lalàna zany zay zany hoe rehefa manao ny zavatra tsy mety eo anatreny hoe andriamanitra ianao zavatra makany amin'ny tsy marina de efa fahaltana zay aritra de tsy miditsy any amin'ny lanitry ny lanitra ianao zany mahatonga ny olo ato amin'ny eosoa parfait tena tsisy kianina tsisy tsiny fa ny mpanota koa zany de mitsipy makany amin'ny elo ary ino lato hoe mpanota ny olona mandeha amin'ny tsy marina rehetrarehetra mamitaka manainga misy loka zany na te mpanota zany rehefa tsy fahamarinana de mpanota ary rehefa mpanota de tsy mahazo makany amin'ny lanitry ny lanitra tadidio strict ny fidirana any andriamanitra masina sy marina ny tompo trano any a de tsy tia zahatra maloto izy ka ianao tsofotsofoka any amin'ny trano ihany roany ianao satria maloto tsy mahazo miditra any ny ratsy ozy ny teniny fa ny masina ihany mahazo miditra makany masina sy tsara zay mazava be mihitsy ny teny ohatra rehefa tsy mankatony io teny io anao de efa mpanota ianao zany zay ohatsika aloha hitsandraytsika amin'ny teny manaraka mihitsiny hoe ahoa ny andrefesina hoe manota indray ny olona anankiray fa rehefa tsy fahamarinana zany de efa ota misy lalàna ny menanao tendray ny andrefesana anazy rehefa nydikainao lalàna ny eosoa de mpanota ianao zay ndray no resantsika tondray hoe lalàna ny eosoa rehefa nydikaina de efa mpanota koa ianao aleloha efa mety antsy fa aleo arahantsika izy fa mety daholo jaona voalohany hoe toko fahatelo a andin'ny faefatra jaona voalohany toko fahatelo andin'ny faefatra zay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota no fandikana ny lalàna zay ndray zany nyteny hitantsika eto amin'ity sary manaraka ty hoe ny ota no te hoe fandikana ny lalàna ary zay rehetra mandika lalàna no te hoe manota zany hoe rehefa manota ianao zany a rehefa nanota ianao zany a nandika lalàna ianao nydika zay zay zany nydika n'zany zay tsy malala mazava be zany teny zany ary tena mipetraka tsara mihitsy rehefa nazavana inona zany le lalàna hoe mampanota anao zany ataotsika aloha hiverina rika hatramin'ny dimy folo efa namoaka didy dada iava fa ny lalàna mose de tsy azo anam-pina tsy azo anesoa Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 aza ampianareo ny teny a izy dao zany le mpandika lalàna zao le tsy mahazo makany amin'ny lanitry ny lanitra efa fitsarana zany ty meny izy ady elianao ty Deutéronomia toko faefatra ty lalàna mitsarana reo de samy mandinika ny ataony am'izay a de amboary teny zao ny andamianareo ny fitsarana anareo fa fomeko izy ty ahoana ny amalinareo anazy ketriketreo am'izay a de hitantsika ny mahafaka anareo Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 aza ampianareo ny teny zay andidiko anareo ary aza nesoa anareo fa tandremo ny didiny avy andriamanitra reo zay andidiko anareo tsy aza atao zany manampy sy manaisotra ny teny amin'ity didy folo a sy lalàna mose ty zavatra nisy anefany tsy navelany dada iavana atao tsony ny fisoroanana fa ary avo manao fisoroanana nareo a de mitovy mamoraka vozina alika sy mitondra rakisoa fa ny tena mipetraka izy aminareo nefany zay mitandrana didy folo no mba hananatanteraka ny fankatoavan'io fisoroanana io satria ny lalàna ny fisoroanana de ao anatin'ny bokyny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo ny bokyny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo ray manontolo no milazany hoe ity ny lalàna ny fisoroana ataonareo a mba hanafananareo amin'ny fahotanareo a indre mandeha Sataona ary lalàna tsy azo sarana amin'ny bokyny Mose zany loka avaketsika ny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo fa misy lalàna atao fisoroana fanafana ny fahotana zanak'Esely a indre mandeha Sataona Levitikos toko fahenina ambin'ny folo a andin'ny
3:30 aleo zany de 4:30 4:30 avy hatrany evitiko 16:34 ary ho lalàna manak'izay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho any zanak'Israely indray mandeha isan-taona hahafany amin'ny fahotany rehetrarehetra. Any hoe misy lalàna fanafana fahotany indray mandeha isan-taona zany atao ho any zanak'Israely lalàna ny fisorohana. Ka io Levitikos 2:12 io zay le hoe tsy azo anao-pina tsy azo anesorana fa ny tena mipetraka manina nefa zareo tsisy nanao an'io Levitikos 2:12 io efa nandika lalàna nareo satria hoe tsy azo anao-pina eo tsy azo anesorana. Ka rehefa mitandrina didi folo nareo dia tsy maintsy nanao lalàna ny fisorohana. Ao anefa nareo tsy nanao lalàna ny fisorohana. Mivavali kely igny izy ry mpitandrina didi folo rehetrarehetra dia anareo mpivavaka sabotsy mpivavaka alahady. Aiza lalàna ny fisorohana tsy nataonareo? Iza moa no miteny tanareo ampidireo zany andriamanitrinareo zany Jesosy nataonareo nitsofoka atao anatin'io fitoerana io resaka fisorohana io. Iza nampanao nareo an'izany? Fahotana matsiravina tahaka ny ahoana tena nataonareo ty? Mpanota nareo, tena nanota mihitsy nareo satria nandika lalàna. Meko ny fanazavana teo hoe raha ny didi folo zany de tsy raha teo afaka amin'ny fahotana ianao dia manao fisorohana anao indray mandeha isan-taona. Zay vao afaka amin'ny fahotana ho an'izay mitandrina didi folo. Nanina tsy nataonareo zay satria tsy azo esorona ao anatin'ny didi folo lalàna ny fisorohana Levitikos 2:12. Nefa nareo rehetrarehetra tsisy nanao an'io. Dika zany fa efa nandika ny lalàna matsiravina be nareo eo mason'io dada Iava io. Ary tsy mendrika nareo tsony miditra any amin'ny lanitra ny lanitra satria efa nanota ny didi nareo ary nandika lalàna ny Mose. Mendrika nareo ny fitsipazana makany amin'ny ely. Miomanareo ny sabatista sy aladista rehetrarehetra le mivavaka sabotsy sy alahady dika an'izany. Préparez-vous pour être jeté en enfer. Ny teny anglisy hoe be ready. Mba ataotaoko fahatany izy fa ohatra metimety any zany teny zany. Be ready zay zany ready satria ready fa tsy riviva be ready zany ohatra an'izay le izy. E soyez prêt zany ianao fa ohatsipany amiely hoe hitako ianao zay tena zezy teo hoe tsy hoany io vavali kely zay fa raha andeha anontania ianao aiza ny Levitikos 2:12 tsy nitanteranao raha mitandrina didi folo ianao. Toy ianao hoe ka ny tenin'Andriamanitra le hikatra amin'ny boky Nisiana ampianariny ambasadorany hoe tsy azo atao tsony io. Zany no pirofo fa tsy azo ataonao tsony mitandrina didi folo ny dikan'izay fa miala ataonao raha vao mibloke ny dada Iava io dia midika avy hatrany fa aza mitandrina io tsony. Ary ny pirofo mitoaka amin'ny tendanao poteny hatrany amin'ilay tempolon'i Jerosalema tsy navelana notandremana intsony ny dikan'izay ny didi folo tsy navelana atao tsony fisorohana. Ka iza nampanao an'io? Nanina nalainao raha Jesosy dia natsofoka anao tao dia lasa anao mitandrina didi folo. Tena fahotana matsiravina mihitsy nataonao. Miomana ry mpitondra fivavahana sy mpivavaka zay niaraka taminy miomana ianareo no ika afaka itsika tena dada Iava mihitsy nanafoana ny didi folo voalohany ao nefa anao mbola mitandrina. Efa fihetsika mandrava didi folo iny nataony amin'ireny hoe nipoteny ny tempoly ary anao filazana izy hoe zay mbola manao fanahy nareo mitovy mitondra ranalika ahoana moa mbola idiranao amin'izany. Ny fanaovanao zany ange dia midika fa hiatsiady amin'io dada Iava io ianao. Zany no pirofo fa tena nandika lalàna matsiravina mihitsy ianao. Efa nyteneniny fa tsy mety tsony mitandrina io satria izy mihitsy ny bloke an'le fanaovana fisorohana zay fanafananao fahotana. Matoa anao nitsy atao anatin'ny didi folo io dia efa nisoratana ohatran'ny voatango ianao hoe ianao dia efa lasa mpanota ary ianao ihany no confirmenté anao fa mpanota. Dika zany fa tsy ho any amin'ny lanitra ianao. Ianao mihitsy nanao sonia fa dia mpanota ianao satria efa tsy misy famafana fahotana ntsony amin'ny rafitra io satria efa mipoteny dada Iava amin'le Isaia 66:3 no ika avaka itsika Isaia 66:3 hoe zay mitandrina zay mbola manao ny fitandremana didi folo efa mipotena le fisorohana tsy azo atao tsony. Ka raha mipotena ny fisorohana tsy azo atao tsony zay miditra ao zany dia efa mpanota automatika tsisy tsony famafana fahotanako. Zay ny lozika ny zavatra ary marina be zay. Fa Jehovah nge nataon'le olona ndray fantany fanoravana tokoa le fisorohana fa nalainy Jesosy Jesoa Jésus Jesus dia natsofony teo amin'ny plasin'le fanaovana
fanesoana fahotana. Tena ohatrany hoe manompavararaka ny dada Iava mihitsy ny tena marina ny Andriamanitra Abrahama, opavararaka tena makany amin'ny dada Iava mihitsy hoe ianao ny tena fonina an'ity fa zay sinoana hafa indray ity. Andriamanitra so adalalana ataonareo olombelona zay. Zany mariky ny mampanotanareo ary zay mivavaka etra miantso Jesosy Jesoa, Jesus Jesus ary mitandrina didi folo automatika nanaraka an'izay dia nilaza dao tamivava fa tsy maintsy mpanota. Ka inona tomba nareo mpanota? Tsisy fanafana fahotana. Isaia 29:7. Teto nanaporofony dada Iava fa tsy mila ina moa, tsy mila le fisorohana nataonareo tsoy ary lisa nanapiteny tempoliny zany no fanamarinana hoe tsy mila nio tsoy. Isaia 66:3. Zay mamono omby dia ohatra ny mamono olona, zay ary le zay. Zay mamono ondry atao fanatitra dia ohatra mamolaka vozona rika, ary zay manatitra fanatitra hoana ohatra manatitra rakisoa, ary zay mandoto didikazo manimpofona fanatitra-patsirovana dia ohatra misaotra ny sampy. Zany ange olona fa milaza mihitsy hoe tena tsy mety amiko mihitsy le zatra ataonareo e, ary tena mahatezitra anazy mafy mihitsy le zatra ataonareo. Ahoana am'izay ny hevitra anao ara? Nefa ianao dia tena nesoronao mihitsy nyty Isaia 66 ty tokoa, tena natanao mihitsy nanaisotranyio fa nisoloanao an' Jesosy daholo le zatra rehetra atao sy Jesoa. Iza ny nampanaonao an'izany? Lalàna taizana fanaonao an'izany. Nefa ianao dia mety asotra mivandravandra hoe aza nampina dia aza nesoa, dia Deutéronome 4:2 ka ny fampidiranao an' Jesosy Jesoa tao anatin'io plasin'io fanaovana asorona omby sy ondry sy osy io a. Dia midika fa tena nososenao ny teny dada Iava hoe aza nampina dia aza nesoana. Nososenao zany teniny zany. Ninonino no teneninao? Atria mahitsy be le teny aza nampina hoe dia aza nesoana. Eny fa le zanak'Andriamanitra dia ny teny mihitsy hoe tsisy ho foana ny amin'ny didy fosy lana moseo ho an'izay mitandrina azy, na tendron-tsoratra ray aza na ina moa na litera ray aza. Zay ny teny le zanak'Andriamanitra. Nefa ianao ty tena nanala sy nanaisitra mihitsy, ahoana moa ny afaka anao amin'izay? Ary mpitondra fivavahana sy mpivavaka zay tandriny didy folo efa fitsarana ty meko anao ty ndana tadiavo teny zao ketriketreo ny afaka anao a, ary meo anany valy teny raha mahita ianao. Fa raha nahita avenareo tsy efa niakatra tety nareo nyteny taminay ao valiko ianao e. Aiza ny amalinao io lalàna iny meko anao fa tsy torapo e. Soratra mivandravandra be hita vomasonao io. Zany ilazako aminao zany. Eo mieritreretana mihitsy ianao ny teny izy. Mazava be ny teny dada Iava hoe tena raha mbola manao an'io dia tena zava-tozy tsy mety. Nefa dia natsofoka anao to fotsiny zao Jesosy. Jesoa rongeva kitsika amin'izay ny teny Eosoa araka ny boky Matio. Betsika ny teny Eosoa Matio 5:10. Ty le mahafinatareo be mianao an'ity dia averiko aminareo mihitsy izy. Matio 5:18. Ahoana ny teny Matio 5:18? Tena voalazanao mihitsy izy, averintsika mihitsy. Zao ny voalaza ato. Matio 5:18. Fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna ny Mose, na i Mosesy na Moizy, na dia litery iray aza na tendron-tsoratra iray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Tsy misy ho foana ho an'io zany. Tsy azonao foana ilay zanak'Andriamanitra mihitsy anao sy fa tsy azo foana an'io. Ho anareo izay mitandrina anazy ny tika azy zany. Mazava zany fa raha mitandrina didy folo ianao dia Eosoa mihitsy milaza fa dia tsy maintsy ataonao ny fisoloanana. Nanino ifa ianao tsy nanao ny fisoloana fa ilay zanak'Andriamanitra sampona be avy any sa tsy izy fa niforoporonareo avy any ary Andriamanitra tsisy fa tena sampy. Inona natsofoko nareo tao? Tsy fa mety aviatana ny dada Iava mihitsy ny fe ty nataonareo ty. Tena miantsiady amin'io Andriamanitra Abrahama mihitsy nareo rehetrarehetra, miantsiady nareo teny izy. Ka zay nge le hoe miomana e. Ao amin'ny teny anglisy get ready. Eo hoe soyez prêt. Miomana ianao. Fa tsy maintsy makany amin'ny elo ny olona mpandika lalàna. Ianao dia nandika lalàna mihitsy ianao. Fisoroana tany dia nibatainao avy any nesoronao dia natsofoka anao tao. Ny Jesosy anao sy ny Jesoa anao, Jesus Jesus anao, iza nampanaonao an'izany izy. Tsy tianareo mihitsy mihaino ny Elia satria mahitsy be ny tenin'ny Elia, fa ny tenin'ny Elia manaraka anareo mandra-patapika ny fofony anareo. Eny fa iala izy ianao dia eo mihitsy ny tenin'ny Elia iverinao misofonao ny tenin'ny Elia. Ahoana ty teny teny ho any? Tsy ho afaka amin'io tenin'ny Elia io zany nareo.
fa Eliasy Ehosoa anankiray zany. Fa ny teny Ehosoa zao averiko aminareo za raha izy ny tonga ty dia ohatry izay natao fa io ihany no averiko aminareo. Fatanindra. Za mieritreritra atsika. Ino ty zatra nataonareo ty? Ny mpitandrana didy folo moa efa teneny hoe tsy mety intsony satria maninona? Efa foana ny fisorohana. Rehefa foana ny fisorohana, tsisy fanafana amin'ny fahotana intsony raha miditra ao anao. Iza nampitolatolanao miditra ao? Ray izay, satria dada vavy teny hoe tsy mety intsony, tsy tiako koa foanako ny fisorohana, foanako ny tempoly dikan'izay tsy mahazo mipetraka amin'ny intsony nareo fa tsy mety amiko intsony. Raha mipetraka ao anatin'ny nareo dia mpanota mandrakizay nareo. Dia tokoa nareo mpitandrina didy folo fa mpanota mandrakizay nareo. Niatra taminareo ny teny dada vavy. Mbola ny amplifie nareo, no amafisinareo indray ny fahotanareo. Nisy soronareo tokoa rehefa fisorohana fa nampidirinareo an' Jesosy, Jesoa, Andriamanitra ty nataonareo. Lalàna taiza nampanonareo an'izany. Nga tsy hita voamasina reo hoe tsy azo anampiana dia tsy azo ny esorana. Ary namafitsy ilay zanak'Andriamanitra hoe tsy azo reo foanana ny teny ao. Raha mitandraneo dia tandremo izy rehetra rehetra. Ary rehefa hialana io ialana izy rehetra rehetra. Izay indray izy mety. Tahaka ny ato amin'ny Ehosoa, izay moa tsy ady tsy miditra amin'io zany. Indray lalàna ny Ehosoa na ranay, tsy miaraka amin'ny didy folo zany. Io rehefa niravahan'ny Ehosoa tany azy fijaliana. Efa nomeko anareo fanapolofony. Nomeko anareo ny démonstration. Fa nareo tsy mino, araka ilay tenin'Andriamanitra hoe niosa siny tsy mino, ianareo ie zany tsy mino zany. Ianareo mpiantso Jesosy, Jesoa, Jésus Jesus, nareo zany tsy mino zany. Ianareo io voalaza ny tenin'Andriamanitra io. Tsy mety ninonareo daholo ny tenina ampianarin'ny lehilahy rehetra rehetra. Nefa dia teny marina no menanao. Ka nareo nino? Ianareo nge tratran'io teny hoe niosa siny tsy mino, dia ianao zany. Tsy mino hoe diso io Andriamanitra anao io. Tsy mino hoe fa mpanota foana inganao. Nganao mety mino an'izany. Anatao hoe voapetaky ny vy mamay ny sainao. Niaza mba maty e. Ozy ny teny arika hoe miomany e. Niaza mba maty ianao fa any amin'ny aina. Fandikan-dalàna mahatsirava nataonao. Mioapapana mihitsy ny fandikan-dalàna. Zay. Raha hitodika indray amin'ny eritreretra ny fandikan-dalàna nataonareo dia efa petsaka mihitsy. Ao ny Andriamanitra trinité nataonareo. Ao ny Andriamanitra monoteisme nampianarinareo. Zany zao dia mariky ny mampanota anareo daholo zany. Hatrany amin'ny batisa nataonareo. Ny batisa nataonareo amin'ny anaran'i Jesosy na ny anaran'i Jesosy nareo tany. Iny aloha dia efa Andriamanitra efa fausse marque, efa tsy izy iny. Efa mpanota daholo izay niaraka taminy fa nataonareo foana ary tsy telala mihitsy nareo e. Olona mpanota ny nampianatra an'izany rehetra eo amin'ny anaran'i Jesosy dia nanao tokoa. Diso indray amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Zay tonga nampianatra farany teo hoe raha ny anaran'iray aloha dia Yahva maran'izay. Anaran'ny Ehosoa dia Ehosoa maran'izay. Ary meo ana ny anaran'ny fanahy masina fa misy amin'ny million ngery zareo. Dia izy amin'ireo anaran'ny fanahy masina amin'ny million ireny no raisinao zany. Izy amin'ireo. Zara nanomenareo santiony misy natao hoe fanahy fitsarana, fanahy masina, fanahy fandringanana, fanahy masina, fanahy fanatanterahana, mbola fanahy masina, ary ny fanahy masina ny rana anatin'ny olona, fanahy masina daholo zany. Amilao nisany reo. Izy amin'ireo no raisinao hoe anaran'ireo zany. Raha meo kely ny valiny afa izy amin'ireo no raisinao. Tanao zany tsy fahafantaranao ny mino. Le asan'Andriamanitra ny tiana tenena amin'iny hoe tia ny asan'Andriamanitra. Efa nanao ny asany dada Yahva. Ilay manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny ray, efa ny asany ray ny dikan'izay. Manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny zanaka, satria efa ny asany zanaka. Ary manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny fanahy masina, satria le fanahy masina koa miasa ao. Avy any amin'ny dada Yahva daholo zany sara zany. Fa tsy akoa hoe mitadiavinao ny anaran'ireo dia ataonao an'izany daholo milotetra, tsy izay mihitsy ny izy. Fa manao vabatisa azy ao amin'ny anaran'ireto. Zay. Ka raha manana ny anarany ray dia manana anarana ny zanaka. Ary ny fanahy masina misy amin'ny million isan'ireo. Ny anaran'ireo be dia be dia ahoana. Tanao zany tsy mampitombona an'izy. Zany zao dia efa fahotana nataonao daholo zany. Ary zay no tonga nanteny hoe matoy eo so miteny hoe ary manaova batisa azy amin'ny anaran'iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Lalàna anie zany e. Ahoana mbola asara ianao mandika an'izany teny zany. Ary rehefa novainao ny lalàna ny batisa dia efa mpanota ianao. Zay no tonga nanteny hoe nareo samy mpanota inge ahoana no an'io sary ratsy io e. Ny Andriamanitra nareo efa mpanota avy any amin'ny devoly. Ianareo mpanota
dia le tenin'ny Andriamanitra efa tsy izy avy any, ny teny le mpitondra fivavahana efa diso mpanota avy any, ino no arahanareo? Samy mpanota miara-fampiteny, miara-fampitatana, ohatrany hoe jamba miara-fampitatana any akady ny fiafarany. Zany angino ataonareo e? Le mpitarika mpanota, mamoaka teny tsy izy le mpanota, ino no arahanareo? Ena tonga anao fanazavana hoe izy milaza amin'ireo fa marina ny trinité, efa mioky ny fampianarana iny. Izy milaza ireo fa marina ny monotéisme, efa mioky ny fampianarana iny. Samy fampianarana diso daholo zany. Satria mieritreritra ny dikan'izay. Andriamanitra tena miteny anareo mihitsy hoe maiza mandinika tsara, ary maiza mamantatra ny lalakary. Fantaro ny tokony ataonareo. Aoka tsy hanao tontolo mihitsy nintsony fa tena andinika ny tokony atao amin'izay. Aoka tena mantatra ny tokony atao amin'izay fa tsy hanao foana amin'izay. Aza manaiky vonoiny olona any amin'ny elo anao fa tena tsy mahazo mety tsara ange ho any olona tsy masiny. Zay ny antony tonga nanome fanamporofonao tahaka an'izao. Farany. Raha mitodika manokana ho an'izay rehetra ato amin'ny Yehosoa sy aniro ato amin'ny Yehosoa. Fady indrindra ny manohitra an'izany atao hoe tenin'ny Eliasa. Na manambany an'izany. Lalàna avy hatrany fitsarananareo no mieko anareo fa raha vao zany mihitsy ny voatohitrinareo zany teny zany. Fanambanina ny Yehosoa mivantana zany. Fanambanina ny dada Iava mivantana zany. Tsy nafantatra an'izany dada Iava zany nareo raha tsy teo Elia. Tsy nafantatra an'izany Yehosoa zany nareo raha tsy teo Elia. Tiany dada Iava sy Yehosoa azy ny dikan'izay matoa meny fahefana hiteny momba azy. Zay ny dikan'izay. Ao amin'ny bokinareo azy rehetra amin'ny Hébreu toko fa Hébreu film izy iny. Hébreu satria kely hoe manekeny mpitondra anareo dia manao avazy. Hébreu film 13-17. Hainy rova tsy injery mihitsy satria navo azy nga manity. Ndao ary Hébreu 13-17 vazivazy zany fa tsisy an'izany koa. Anila zany ingeny ndray mivasivazy zany. Hébreu 13-17. Manekeny mpitondra anareo ka manoava azy fa izy miambina ny fananareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola ampahamoana manaovany amin'izay ny fifahina fa tsy amin'ny fisetoana fa tsy mahasoanareo zany. Olombelona kely tahaka anareo raha nomena an'izany teny zany hoe ankatoavo mpitondra anareo fa ary ekeo izy fa izy miambina ny fananareo. Fery ange tsy mampiambina ny fananareo fotsiny fa mitondra ny fananareo ary mitsara ny fananareo. Lehibe ny mpitsara zany Eliasa. Any amin'ny lanitiny lanitra. Ary efa nampianariko loatra any amin'ny toerana hitsarako azy hoe atsy ny any andenareo. Saingy zaho tsy mitsara izay da zany fa lasa miangatra. Efa nomeny Yehosoa atao hoe zandry zareo. Ary izay efa nomena sehatra amin'izany. Teny fanampy tsara. Zay ny antony nanomezana rehetra avoka na hoe mpisolo vava. Satria andalo fitsarana nareo. Mazava kama zay teny Elia zay. Raha soatsika samy tainao soa miariva avatsika. Saotra betsaka dada mala Iava any amin'izany teny zay. Fa teny nomenao zany atonga sainany rehetrarehetra. Iverenany fisainany rehetrarehetra ho any aminao marina ka tsisy hitsara velatsy eo anatrehanao. Na mitaka ny tenany eo anatrehanao fa ny tena fitiavana marina tokoa dia tena amin'ny lafiny rehetrarehetra fa tsy haiko hoe amin'ny anankiray ihany. Dada Iava malalo. Ny angatako aminao dia hamerina ny sainy izay mbola mahay miverina ny aminao ny sainy. Hamantatra mihitsy ny hoe zany fahamalina ny fitiavana zany dia tsy misy hoe ary amin'ny sehatra ry marina tokoa fa tena amin'ny sehatra rehetrarehetra zany. Marina zany tenao zany. Ampianaro zany dada Iava ho any amin'ny fony sy ny sainy tsirairay avy. Indrindra ho an'izay rehetra miady mafy tonga any amin'ny lantilanty ho any aminao. Mba tsy hisy tsony ny andringa eny am-pandehanana fa tena ay amaly tsara eo anatrehanao. Ampiseho ilay tena fitiavana anao. Ary ho an'izay rehetra voalahatra ho any amin'ny lantilanitra, ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ampitiraingana dada Iava. Dia ireo izay tsy mba namaly anao na nanohitra anao. Fa raha vao nahemoka resy lahatra dia ampitiraingana izy dada Iava. Voninahitra anao mandrakizay. Saotra betsaka dada mala Iava. Amin'ny anaranao Yehosoa. Alleluia. Amen. Dia miraha soatsiketra sahony tenao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana ho amin'ny manaraka andrea. Mara-pianarana mandra-piresaka venao matao azy.